dia andray ny vahiny aritsika aloha zany amin'izao tapany voalohany ny fandarana izao araka nefa nambarako anareo teo ramatoa Christine Razanamahasoa izay Solombavambahoaka voafidy tany Ambatofinandrahana Solombavambahoaka Madagasikara fitany Ambatofinandrahana tamin'ny anarany vondrona antoko mapara foloany Antenimierampirenana teo aloha ihany koa ary mpitsara moa izy ministra ny fitsarana teo aloha miarabanao ramatoa filoha dia misaotra indrindra nanaiky ny fanasana eto amin'ny onjam-peon'ny FM amin'izao maraina izao. Misaotra indrindra ny fanekena ny fifahinianana ato amin'ny studio ny Free FM ny tenako ary misaotra anao manokana ho ramatoa Lalatina satria amin'ny alalany iainao manjery salamreto moa mba hafana ihany koa manazava ny teny akahalalana amin'ny s'adresse ihany koa amin'ireo tompon'andraikitra na ireo vahoaka valala tsy mandadiarina ka dia misaotra betsaka ary miarahaba anao sy miarahaba ny studio Free FM eto Antananarivo ny tenako. Ya ramatoa filohany ny Antenimierampirenena eno moa nitarika amin'ny bromaritra teo aloha ngamba raha tsy adiso tonga dia izay aloha ny fanontaniana voalohany apetrako ramatoa Christine Razanamahasoa hoe nangalatra vola tao amin'ny Antenimierampirenena ve nareo araka ny fiampanganana nataony bromaritra amin'izao fotoana izao nanao détournement na vola be tao ianareo bromaritra teo aloha eto anao aloha zany mba lazao an'ny vahoaka hoe nahaka nareo sa tsy naka. Saotra indrindra ary fanontaniana voalohany ary tsara napetraka tokoa le izy tsotra ny valy ny Lalatina satria moa izy io moa rehefa voapotsipotsika ny hevitry ny maro le ny olona dia voatery miaro tena na mitady izay sarangotana andiovana ny tenany ka voateritery sy voapotsipotsika ireo Solombavambahoaka io birao maritra kehitriny io hoe nareo nandany vola be 200 millions d'ariary dia izao daholo ny fomba nandaninareo azy nazava tamin'ny fitsangatsanganana natao tany Fianaratsoa dia mba ho fiarovatena tamin'izany moa dia niteny ny olona tao amin'ny bureau permanent reo zany hoe nisy nilaza moa fa hoe akapianko akako inspection générale d'État ana audit ary nisy nilaza fa hoe vola 1,7 milliard fananjavina lasa ny bureau permanent teo taloha dia ny tenako moa zany amin'ny maha olon-dehibe mo tsy afaka hoe hanao polémika na hitabataba na ho inona na dia navoaka ny gazety aza hoe scandale financier contre Razanamasoa Christine sy ny sisa dia ny interpellé antrareo moa nataoko hoe inona ka eo tsy zavatra ataonareo fa mba tsy tokony ilaza zavatra reo nao fa mba miteny amiko fa mamoaka article sala mireny sala mifanao sasany hoe tonga dia mikapoka tonga dia ary amin'ny tribunaly fa ny antso ny mpanao gazety ahako dia rehefa avy eo dia nanoratra amin'ny directeur général ny trésor dia nilaza nanontany mihitsy amin'ny taratasiko hoe andry matoa tale généraly mba azonao mena avy ny référence zany ny sy ny isa ny vola zay nalefanareo taty amiko mandritra na filoha teo tao anatin'ny fotoana fohy eo moa misy milaza hoe éphémère tena hoe éphémère présidente de l'Assemblée nationale dia na ny vola zany sy ny bordereau ary otrinina marina mandritra ny mandahako dia namaly ny trésor namaly ny trésor ary dia mazava ny taratasy ny DG ny trésor zay atoroko anao ty hoe ireto ozy izy voaraiko ny taratasinao raha matoa filoha teo taloha ary ireto ozy ny vola nalefako tany aminao mandritry ny mandahanao io dia voalazato zany fa nisy mandat tamin'ny volana mars izy io dia avrily dia misy chèque carburant ndray tamin'ny volana février dia avril ny total be n'izy ireo sady io ny référence dia le vola moa zany le hoe fonds spéciaux io moa dia droit io any bureau permanent any filoha io dia io ny montany zay voalaza eo fonds spéciaux 8 300 000 ariary 8 300 000 ariary dia misy 3 275 000 ariary dia ny chèque carburant no misy 380 millions 101 millions 43 millions rehefa atao ny total be n'izy io eo amin'ny
500 millions d'ariary eo izy ireo ary dia mazava tsara ny nampiasana nyzay carburant satria intelo za itao zany a no nanome avance ny député ary isaky ny manome avance am'izay intelo zay a dia 500 000 ariary zany hoe 2 500 000 zahay moa tsy mba afaka nahazo vola be zany na 1 milliard d'ariary zany tsy azonay azy tena tao ankivy aza ny nanaovana anay ka raha hoe 1 milliard 700 millions tsy anadio tena na nazava ny fa zava-misy ny lazako dia na ny 700 millions ambin'le 1 milliard ambarana hoe tsy hita tsy ampin'izay koa razany vola vorainay dia mazava io fa tsy misandoka na ny soloky akory sonia ny andrimatoa directeur général ny trésor ty ambanimasy ty zany hoe taizany ny voany le chiffre hoe 1 milliard 700 millions zay zany no mahagaga io dia angambany atanina tenitenenina fotsiny ohatran'izao a satria efa mafy loatra lay fanapitsehana natao amin'ny député ny bureau permanent tao dia tonga dia miteny fotsiny zavatra tsy anana pirofo nena io misy pirofo ka zany tao alohan'ny anambarana zavatra tsara aloha mba manamarina azy zany hoe tsy na le total ny vola voarainareo tao anatin'ny fepitoana foy ny tantananareo aza tsy ampy an'le 1 milliard 700 millions kory tsy ampina ny 700 millions le ampiny asa ia nantaniko moa zay satria io zany hoe mifampandrirotra eo zany ny ancien bureau permanent sy ny nouveau bureau permanent ono a ramatoa ministre ramatoa filoha sady ministre raha teo ihany koa anao teo aloha ramatoa filoha ny fantaniko ty zany ohatrany hoe somary personnel kely hoe efa nidigérenao ve le hoe niala tsy filohan'ny Antenimierampirenana intsony le fomba nanalana ino no tsy de mba mikeko loatra satria tena mivona be besaka ny zavatra tsy nalaradalana natao tamin'iny le fomba fa ny fialako ama hoe filohan'ny Antenimieranana iveriko fa tsy de olombelona sala amin'ny olona rehetrarehetra hoe miala ianao tonga ny hoe miala amin'ny hoe maro anisa 100 tery vai mata dia le fomba no tsy de nekeko loatra misy manko milaza hoe tsy nazaka an'le niala hoany ianao dia zay natonga anao tsy nentina anao passation zao no tsy nanaovako passation tiako mariana lakle no nomeko ny fiara sy ny lakle ny birao tsy anao passation satria mazava ny izahay bureau permanent teo dia ny hoeverina toy ny tsy misy hoe io ane tsy miexiste tomondo zao maky sa dia niteny an'izany ohatrany tsy misy anareo fa dia mipetraka fotsiny eo fa zavatra tsy efa nilazany ACC fa tsy io bureau permanent io ary pirofo manamarina an'izany fa raha nametraka ny solotenany ny filoha tao amin'ny ACC tsy natsonany izy ay bureau permanent lasa ny doyen ndray zany hoe nidika an'izay dia hoe tsy izy io bureau permanent ko ina no anaovako passation antsoratra amin'izany anao passation aminahy izy rivotra ny fiverany ahy ka anao passation amin'ny birao tsy miexiste zay fotsiny principe ohatray mazava be ino moa tsy hijajejatsiatra ihany fa hiditra amin'le ataontsika hoe vaovao tena d'actualité amin'izao fotoana izao a zany tena mitazona nysainy io le anivony Antenimierampirenena ianao efa miverina mivory amin'izao fotoana izao miverina mivory ahako amin'izao fotoana izao ary ny antony dia efa nazavako moa hoe za Solombavambahoaka za olom-pirenena ary nisy vahoaka mividy ahy ary ny ivory ny andray anjara ao amin'ny asa ao amin'ny fivorian'ny Antenimierampirenena sy izay asanay ao no ny fidianany vahoaka ka tsy afaka hipetraka fotsiny tsony amin'izao ao fa tonga ny fotoana zany iverenako amin'ny sehatra zao manko raha mato filoha zany ny tena adefitra io le volavolan-dalàna aotra 8 sy 4 io izay hoe décentralisation moa zany zay amin'ny ankabeny zany hoe fitsinjaram-pahefana fa tena mba antoeranao zany dia le resaka hoe tanàna n'Antananarivo ho resantsika iny rehefa avy eo fa amin'ny ankabeny zany mba tiana ho fantatra eny satria anisan'izay ohatrany hoe mba handraindrain'ny olona amin'izao fotoana izao zany ny position ny mapara mikasika n'io resaka io dia zay ny tiako anotaninanao voalohany alohan'ny hidirantsika amin'ny adevitra hoe inona mapety na tsy mapety le décentralisation sy le tiana atao anatin'io projet de loi io misaotra lalatina ny mapara ary indrindra raha ny tena koa député mapara koa ary anisan'ny tena hoe tsika moa niaraka hatramin'izay
ny nanaovana nyty tolona hatramin'izay hoe mba ho ny fanovana mba ialana amin'ny ity fanitsakitsahana lalam-panorenana fanomezana vahana ny tsirariny sy ny sisa fa ny position zany no tiako ambara aminao hoe tena ny mapara dia io lalàna 018 2014 018 io indrindra mahakasika nyty zava-baovao apetraka ity communauté d'Antananarivo za aloha de milaza aminao aloha fa ça n'existe nulle part tsy hita any anatin'ny lalam-panorenana izany atao hoe communauté zany fa ny mission angambany hoe raha ohatra ka hoe vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana dia ny commune ny région ary ny province fa raha ny position za aloha hoe ary nanao amin'ny mapary dia milaza eto fa tsy manaraka ny lalam-panorenana io volavolan-dalàna izay asena olaniny Solombavambahoaka mivory ankehitriny tsy ara-potoana io tsy manaraka ny lalàna izy io ary ambonin'izay koa raha ilaza fa hoe communauté d'Antananarivo tsy anjara ny fanjakana mihitsy no hanapaka an'izany atao hoe communauté zany fa avelao ny commune avelao ry zareo no hanapaka hoe izahay anangana ny communauté d'Antananarivo io de voalazany ao amin'ny article 151 ny constitution ny afaka mifampivory communauté ny commune fa tsy anjara ny exécutif kosa no ilaza fa hoe tsy maintsy communauté toy izao Antananarivo fa avelao ny sitraky reo tsy njaram-pahefana eto Antananarivo no hanapaka an'izay organe délibérant no tokony anao fa nanao droit comparé ny zavatra hita zany na hoe any français organe délibérant manao an'io toko fa tsy hoe organe ny exécutif hoe ny fitondrana ny état organe étatique ny anjara ny fanjakana dia ny mametra ny lalàna hoe satria ny vondrom-bokin-tsandrapahefana mba marika ny andraisan'ny vahoaka anjara amin'ny fitondrana dia ny anjara ny fanjakana dia manome azy izay oety manany anatanterahana zany fandraisany andraikitra ao anatin'ny vondrom-bokin-tsandrapahefana zany toy ny hoe famindram-pahefana transfert de compétence toy ny hoe transfert de service transfert des moyens financiers ary io anefa tsy ataoko hoe tout est question d'équilibre marina any lalàna 017 fa hoe misy la part amin'ny hoe pouvoir régalien fahefana neny fanjakana zay tsy azo sandaina marina io fa misy fa jerena koa ny équilibre fa kosa zay tokony tsy tsabahany fanjakana dia tsy tokony tsabahany indrindra fitsabahana tsy ampitondra filaminana eo anivon'ny firenena eo anivon'ny vahoaka fa maro ane ny mitaraina madame Lalatine ary ny Solombavambahoaka voafidy telo Antananarivo iantefany zany tarainam-bahoaka izany ka inona moa no hitsabahana handaniana lalàna zay efa hita fa tsy tiany vahoaka hampiteraka savorovoro zay ve nitadiavin'ny mpitondra kehitriny ka rehefa lany zany io lany io lalàna io amin'ny Antenimierampirenana dia hoe zany ny tany tandalàna lalàna tsy maintsy akatoavina tiany ianareo ry vahoaka tikano zany tikano tsy tikano ka za dia manambara fa mety hiteraka zavatoza ny raha sanatria ka lany io lalàna mahakasika an'ity vondrom-bokin-tsandrapahefana ary mahakasika ny communauté d'Antananarivo ka ozy ny mpiaro an'le izy anisan'izany ministre ny adi-tany hoe tsy azoko ianao manko toy ny resaka droit comparé dia zay ny tenako tsy azoko mihitsy ozy izy fa maninona ny Paris metiko rehefa eto Antananarivo tsy mety izy io koa ne tsy anaovana fangalahantahaka be fahatany ary tsy ampitoviana mihitsy ny Paris sy Antananarivo ary tsy hitovy mihitsy ny safidim-bahoaka ny hevitry ny vahoaka ny Paris sy ny vahoaka ny Antananarivo ary ireo Solombavambahoaka eto Antananarivo reo dia raha tena ho akaiky ny vahoaka nyreo olo reo tsy tokony handany an'io fa ny ministre ny adi-tany dia ny fiarovana be fahatany satria io ny baiko io ny tiany lehibe ny Andriamanjaka ka noho izany dia tsy maintsy arovako hatramin'ny farany fa hevidiso fa il faut tenir compte de la spécificité justement de la situation
tant politique que social et économique teo Tantananarivo. Ka zay indrindra manko no hoe misy miteny zany hoe ny any amin'ny faritany ve zao voakasika io raharaha io nefa ny ty raharahana Antananarivo renivohitra ty tsy tokony mitranché amin'io mihitsy ny any amin'ny faritany. Za ndray zany hevitra zany aloha amiko de veriko fa hevidiso satria zao Solombavambahoaka ny Madagasikara ny anaranay Solombavambahoaka tompoko zany hoe nahaiza zahay de fa afaka mandefa mba mametraka kosa ny hevitray sy ny feonay fa ny anaranay Solombavambahoaka ny Madagasikara fa voalaza hoe voafidy tary na voafidy tatsy na voafidy tary ka amina maha citoyen fotsiny anahako raha mipetraka eto Antananarivo ranona sy ranona ahoana moa izy everiko zany fa tena fialana ndraikitra hodifanina fotsiny zao fa le izy aloha de mahakasika amin'ny vantana andreo Solombavambahoaka ny Antananarivo satria ny taraina ny vahoaka tsy ataony amin'ny hoe Solombavambahoaka ohatra hoe anahako any Ambatofinandrahana ve no hitaraina fa ny eto Antananarivo ka raha tena hitondra ny fomarina ny vahoaka ny fidy azy eto Antananarivo Solombavambahoaka ny Antananarivo enina mianadahy 12 mianadahy de tokony andinitra lalina izy fa tsy andany an'io texte io dikan'izay nareo zany mamparatsy andany an'io texte io zay ny za aloha de razamiko ny amiko de tsy andany an'io texte io mihitsy tsy andany an'io zay nefa ahoana ny fifandanjakery rapport de force eo anivon'ny Antenimierampirenena manana herijika ve nareo mba ho eno zany feo anareo tsy manaiky zany fa totra nefa les jeux sont faits d'avance ary zay indrindra nahatonga le ohatrany somary mivoaka ny trano ahako satria ao le misy fomba fiasa izay tsy de mifanaraka loatra amin'ty atao hoe fanajana ny hevitry ny maronisa ary ampiasana angamba ny fomba rehetrarehetra andevonana ny maronisa fa raha zany nisy an'le hoe hevitra natolotro tao makasika an'io lalàna numéro 17 izy fa tsy 18 raha nanotanina ny be sy nanotanina ny tao anatin'ny trano de nandresy ny hevitra natolotro inona le hevitra natolotro ao amin'le article 25 zany le hoe les transferts de compétences ozy izy atao progressive dia alefa tsy kelikely ary manao fanekena ny fanjakana engage l'état s'engage anatanteraka an'izany ny hevitra natolotro zany de ity satria voalaza ao amin'io lalàna volavolan-dalàna io ihany fa hoe dieny zao raha volany io texte io de tonga de fa tomboka les transferts de ozy hoe tovano aro aty article ty hoe le transfert doit être achevé aussitôt après la mise en place définitive des premières collectivités, des premières CTD. Lany rehetra io tao de nisy efa après tsangatanana nisy député HVM manankiray nanao remise en cause efa vita ny tsangatanana ary tsara io député io tokony ho fantatro io député io tsara misy amin'ny fitsarana hoe raha misy contestation atao de tokony atao éliminer litis zany hoe alohan'izay fanapahan-kevitra efa vita ny fanapahan-kevitra vao zay vao natsangany HVM izy io tsara izy io ary tena lemy angamba ny président ny assemblée monsieur Jean-Max ka dia nasena ohatrany hoe ahoana ary zay de averina ndray hoe efa vita tsy tokony atao remise en cause tony fa efa vita de tsy nanaiko ka le fomba fiasa sala am'izay zany hoe tsy maintsy ny azy no tanterana izay no atahorako zavatra mety hisezay aiko fa tsy atahorako ny matahotra mo tsy misy aiko mafy am'ty izay volavolan-dalàna mbola hoe olanina ao ty atao tery vai mata fa zahay de mijoro tompo ary tsy mampatahotra anay ny hanangatanana fa ny maso mandidy ny vahoaka na Antananarivo sy Madagasikara ny hanangananay tanana fa tsy ekenay io fa tsy ampilamina ny firenena io raha mba ny taraina sy ny menimena atao aminareo moa vao maika ny foninina sy ny sisa ary tsy zay fa zavatra de hitanao ary hahagaga tsy fantatro fa ny HCC ve tompoko isa ilazy fa ho conforme à la constitution ty zavatra io tsy mahagaga satria ny HCC de zay rehetra omena azy ao ka araky ny vokatry ny fanarahana sy ny baiko ny exécutif any ambony
de atao hoe conforme à la constitution ka ho zava-dozana izy raha mahatonga filoha satria mazava be nge fa tsy miexiste araka ny teninao teo ary voapirofo zany tsy ao anaty lalam-panorenana tsisy communauté zany tsy misy communauté de nazay fotsiny ara ve de ampaneken'ny HCC an'io nefa ohatrany maheno anao zany de ohatrany efa kivy sahady hoe anaiky an'io ndray le HCC na ninina zavatra ho tapaka eo fatarolofa de ho hitatsika amin'ity fa ho tsarany vahoaka eo izy fa io de tena mazava tsy mifanaraka amin'ny constitution satria hoe communauté de commune ny commune no mendray no mandefan'izany ary izay ho tompona andraikitra ao anatiny io ne élu au suffrage universel direct selon l'article 151 de la constitution comme teny an'izay mazava za de very koa raha ny HCC mbola sa hiditra am'izany de magaga raha ny assemblée nationale moa de fa hita moa tsy fanarahana lalàna iny règlement intérieur ny assemblée nationale iny fotsiny meko anao exemple nasiny HCC réserve iny le article 12-13 le fifidianana midika an'izany de hoe adoptenay ty ozy ny HCC ekenay sous réserve ny reformulation rehefa vita reformulation ne tokony averina ny aminy zay izy vao manaiky tsy naveriny tonga de natao fifidianana birao maritra vaovao fifidianana iny zany de fa tsy izy efa hoe fa eken'ny HCC raha nanao requête mantsy ahako le 2 le 3 mai le 2 mai de fa efa tsy présidente ny assemblée tsonao zany hoe vao vita le plébiscite tao de fa milaza zany ny HCC fa ny reconnaître hoe izy io izany maha HCC hoe mba andro ekinany izay fanajana ny tany-tandalàna mahatsapa fa hoe voatositosika am'izony de mampieritreritra na mihitsy haute cour constitutionnelle ka olana ifotony manko ane izy io raha mato filoha satria zao zany ary zay no matetika anao anakianana anareo hoe nareo ve tsara toerana hiteny hoe misy tsy fanarahan-dalàna tsy manaja fanjakana tan-dalàna nefa nareo tamin'ny tondra teo tao anatin'ny tetezamita betabe ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna betabe ny adevitra nataon'ny olona de ohatrany hoe mal placé zany nareo am'izao fotoan'izao miteny hoe ajon ny lalàna sy ny légalité sy ny sisa za aloha de tsy mieritreritra hoe mal placé fa mila olona mahasa mijoro sy miteny indrindra raha tao amin'ny exécutif izy am'izao izy ary natao zany efa nahita ny lesoka ka mieux placé kokoa am'izao fotoan'izao raha miteny zavatra e raha mahita sy raha mahalalany ary ny tanjona ny jerevana ne de ny fanovany ny iova ny hoany amin'ny tany tandalàna ny bonne gouvernance fa tsy hihitsoka koa mbola ampihitsoka vao mainky ampihitsoka ny firenena misy miteny hoe raha ohatra hono ka mandany io lalàna io teneninao io le 018-2014 io de ohatrany hoe raha tsy fanahy zany nefa mba décentralisation nandrasany indrindra ny any amin'ny faritany io lalàna io de zay eto Antananarivo ve no ibloquena na andeha ataontsika comprometevana azafady ohatrany hoe compromettre an'le lalàna mihitsy zany nefa mba chance hoan'ny faritra isan-karazany le tena décentralisation zay ny tena tiako antaninana hoe ahoana ny fahitanao an'le resaka décentralisation mihitsy ao anatin'le texte zany ny ao anatin'ity texte ty ne veriko fa tsy de misy zavatra hokianina firy ao amin'io décentralisation io efa politique générale de l'État ne manao ny décentralisation déconcentration collectivité territoriale décentralisée fa ity misy spécificité ny anakiraha ity de hoe haratsiam-panahy ve ny hoe isakanana nyty texte ty noho ny tsy fandanina noho ny tsy fanekena an'ilay ka inona moa nanaovana an'io disposition manokana mahakasika ny Antananarivo na minona raha mba nanontaniana koa mihevitry ny olona eto Antananarivo zany vaoaka n'Antananarivo mahakasika an'io hoe mba mety amintsika ve io sa tsy mety fa tsy atao hoe tikany tsy tikany ary indrindra mifanipaka amin'ny lalam-panorenana amin'izany aloha za aloha de tsy afaka anginy ka mety ny natao ihany mety ny natao ihany le izy hoe aloha tonga de englobenao anatin'le resaka décentralisation ka raha ibloqué an'io chapitre ray na chapitre roa titre ray na titre roa io mety ho lasa ohatrany hoe eo anatrehan'ny opinion publique zany raha tsy fanahy kosa nareo fa bloqué nareo ve ny décentralisation mihevitra fa hoe mety hoe ho laninandro haratsy-panahy androany fa ny mety hitranga ny apitso sy ny hitsarana
atsika raha pitsy hoe na zavatra hita fa tsy manara-dalàna dia mbola terena ho lanina ary koa ny manaraka satria raha tena mamaky tsara ary manana didiny ny député na ny tompon'andraikitra ny fitondrana ny Manazava ny tena hoe inona ny tena votoatin'ny ty lalàna mahakasika nyty décentralisation ty indrindra ny statut n'Antananarivo ty fa raha ny tena marina indrindra nena Antananarivo dia ohatrany hoe resaka fotsiny le hoe autonomie ny commune ny mairie d'arrondissement fa raha ny fahefana rehetra dia mivangongo amin'io président ny communauté io ary ny maire d'arrondissement aza dia zavatra tsotsotra hoe ny état civil ohatra ny asan'ny délégué d'arrondissement ihany ary tutelle zany hoe tutelle no ampiasainy ity président ny communauté ity ho any ireo izay maire na ny commune ny mairie d'arrondissement reo mi-exercer ny tutelle izy amin'io fa tsy manana tena hanana tsy manana ny tena autonomie raha vao miresaka tutelle tsika dia efa tsy mazava ho azy fa le fotom-pisainan'le décentralisation mihitsy ny tsisy ao anatiny zay very le fotom-pisaina very le autonomie ary verina ny équilibre amin'le hoe mba ahafandro mivelatra ny commune izay any amin'ny arrondissement io fa feny fitaka izy io ary ny tena ombadika ny angamba ny amiko aloha dia kajikajy politika io fa ny vahoaka eto Antananarivo fotsiny no lambolambona na ny zahay député no lambolambona anefany everiko fa olona efa manana ny fahamatorana ary efa manana ny fahamailona daholo ny vahoaka indrindra eo nanome fahatokisana andreo député izay nividy azy ka tsy ho azo ho veriverena fotsiny amin'ny fomba hoe dia hahazo anty commune n'Antananarivo renivohitra ity zay ty commune n'Antananarivo renivohitra ity dia misy historique ka ho sarosarotra amin'ny mpitondra ankehitriny élection au suffrage universel ville frondeuse ozy ianao madame Lalatina Antananarivo ka tsy maintsy olona zay tsy fanaraka aminy no eo ho sarosarotra aminy miasa mera zay tonga eo iny mantsy milanina maro anisa tsy mitovy fiheverana aminy iny dia mangozogozo tanteraka mihitsy na ny toeran'ireo mpitondra eo ambonireo dia mitady ny fomba rehetra izy zany hoe mera tsy atao mera tsony zany tadiavana an'io dénomination zay tsy misy anatin'ny constitution io ary adika be fahatany fotsiny amin'eny frantsay neny vazaha reo moa fa champion de plagia mangalatahaka tsy ary fomba koa nefany ka zay zany hoe hametrahany olona ny eo dia ataony ambany laika dia tafapetraka tsara izy toerany ahoana ny fahitanao ramatoa filoha hoe tao anatin'izay fotoana nipetrahany ty législature vaovao ty misy anareo ty be dia be mihitsy ny fanakanana nataony io Antenimierampirenena io le fifidianana mihitsy ve no fifidianana tsy nety sa inona ny tena mahatonga an'io zava be da be mihitsy ny ohatrany hoe scandale rehetrarehetra dia méclaboussé an'le Antenimierampirenena raha tsy resaka fa tsy nenareo zao akoatrany hoe adevitra mitranga zany dia hoe lasa misy mapara 1 mapara 2 groupe parlementaire zao groupe parlementaire HVM zay hita hoe tsy manaraka lalàna raha jerevana ny lalàna isan-karazan'izay mihitsy zany hoe io Antenimierampirenena zay tokony mpanao lalàna ny tena champion an'le tsy fanarahan-dalàna koa vous étiez mal élu ve sa inona ny tena nahatonga le problème za aloha afaka miteny angamba hoe tsy mal élu na hoe ao amin'ny champion tsy fanarahan-dalàna ny antony da rehefa Antenimierampirenena manaiky baikony fahefana-panatanteraka eo ambany laika ny exécutif io législatif misy amin'izao fotoana io tsy afaka ilaza mihitsy zany aho na affirme hoe misy séparation des pouvoirs mazava eto amintsika législatif ny exécutif ny législatif sy ny judiciaire tsy misy io ny antony dia raha ny voalazany lalam-panorenana ny fifandraisany parlement sy ny président de la république dia amin'ny alarany lettre de courtoisie
fifandraisana antsoratra lettre daholo ary tsy tokony misy fonana mihitsy tsy misy nefa ny zava-misy am'izao tsy mbola ela lazany gazety io hoe convoqué ny panina président ny assemblée nationale eny amin'ny lampampanjakana tsondro filo ohatran'izany zany a dia aiza moa ny assemblée nationale no tsy hokian'ny olona ary io dia avy amin'ny tsy fanarahan-dalàna ihany koa satria indrindra amin'ny fametrahana ny groupe parlementaire na ny mapara mizarazara terena mihitsy atao tery vaimata ty moa dia tena zavatra efa fanao angambany ty tery vaimata hery vaimata HVM hoe tsy maintsy manangana groupe parlementaire HVM ianareo ny voalaza ny règlement intérieur ny assemblée nationale zay nolaniny my député dia milaza mihitsy hoe ny groupe parlementaire ny ka émanation ny parti politique ao amin'ny assemblée nationale nga misy parti politique tamin'ny voalohany hoe hatrany am-boalohany nisin'izany hoe HVM zany fa ny milaza ny tena hoe groupe na ny parti politique na groupe de parti politique amin'ny assemblée nationale dia ilay lazany décision CES tamin'ny 6 février ao no misy eo ny hoe reto zany no tokony groupe parlementaire ao amin'ny assemblée nationale fa ny mahatonga an'io dia ty le politika hoe ravana arodana fongorina zay mapara rehetrarehetra zany dia atao daholo ny fomba rehetra kapana zany hoe kapana arodana ka tsy asiana vato ray mifanongoa ozy teny soratra masina milaza an'izany anefa kosa raha amin'ny alalany ny fomba tsy fanarahan-dalàna kosa no anaovana azy dia mifanipaka be koa zany na miteny soratra masina hoe tsisy litera iray ovana ny lalàna zany ane voalaza ny soratra masina ihany koa ka io zany a dia hoe ny hikapa any mapara no tena objectif ny fitondrana amin'izao fotoana izao ary na ny mapara mizara io zany dia zavatra tsy ara-dalàna koa ny mapara 1 mapara 2 mapara 3 zany fa ny décision ny cour électorale spéciale mapara tokana ihany reto ny député mapara tsy nisy nilaza tao fa niteneniko moa tamin'ny conférence de presse ngatao nisy nilaza hoe reto ary ny député lany mapara 1 mapara 2 tsisy an'izany fa io zany a mapara 2 mapara 3 plagia ihany koa ohatran'le marika hitanao le amin'ny marika ny sinoa reny ohatra hoe naiky dia lasa nike manao hoe nike Adidas dia Abibas ohatran'izany mapara 2 mapara 3 zany ohatran'izay fa mapara le mapara zany le tokana manara-penitra tokana io ary io ane voafehin'le engagement zay nanao engagement écrit zay ary tena ny teny hoe zahay dia antoko ina moa groupe parlementaire ray no hidiranay fa malheureusement misy an'io ka tokony ane ny ACC ane tokony hiteny misy hoe tsy ara-dalàna anticonstitutionnel ny groupe parlementaire izay milaza an'izay tsy manaraka na ny règlement intérieur tsy voaraka fa osiosy ka manaraka an'izay koa nendreo mapara ka io dia tena mety afarany io zany mitombona mihitsy ane ny fampiarana ny article 72 amin'io zavatra io ka zay indrindra saika antaniko ramatofilo hoe ka zao manko ny ohatrany hoe amezana tsinanareo zany nareo koa ny marefo faible zany nareo maninona raha ohatra ka nanaovana procédure na déchéance reo olo reo dia am'izay tsy nandeha nivadika palitao tany fa matory zareo lasa dissident satria navelanareo moramora tany fotsiny izy tsy hoe navela moramora fa io zany zavatra efa politika ny mpitondra ankehitriny mihitsy no nahatonga an'io mapara satria zareo manana ny objectif ny anapotika any mapara dia mijereva maillon faible ao amin'ny mapara izay tambazana na fomba ahoana na toerana na inona ino esao fa hanapotena an'io mapara io mais malheureusement ny mapara zao mbola
eo amin'ny 7 ny groupe parlementaire mapara na moa zany mignorer ny 2-3 iny tsy fantatro hoe namilaza ny règlement intérieur hoe afaka député 10 de fa afaka manakana groupe manamaka iny moa fanavotana ny leader fanilo zay an'Andriamatoa Jean-Max de député 10 azy de aleo ary io no ekena fa ny mapara koa voafatotry ny règlement intérieur mandat impératif ane ny législature am'izao e ka ny famadibadiana palitao mahatonga ny io nefa hita le hoe majorité géométrie variable efa tsy naomby zay natonga le mandat impératif zay natonga nefa tsy mahomby zany am'izao fotoan'izao fa mbola mivadibady ihany le député ka tokony zany ny fotoana tonga ny fotoana ahafana mampiantra ny article 72 io député HVM groupe parlementaire HVM am'izao HVM zay mbola tsy petraka angamba ny groupe parlementaire tsy ray volana zay raha be indrindra indépendant no ao misy député UDI misy député GPS zareo fa tamindreo député ao reo na UDI io reo anie niditra patram tamin'ny voalohany satria ahafahana mahazo majorité ao amin'ny assemblée nationale hoe majorité absolue ony a ahafahana manendry an'ilay premier ministre à partir na interprétation erronée par la HCC de l'article 54 dia natao io zavatra 95 députés de io majorité absolue apetraka ny premier ministre mapara am'izany hilikery de hoe plateforme pour la majorité présidentielle miditra antoko parti politique apatram reo olona reo tompoko nanao adhésion bon satria zay olona zany 54 hoe le parti ou le groupe de parti majoritaire tena nao am'izao fotoan'izao ina ny zava-misy lalatina petraka ny premier ministre natsangana ny groupe parlementaire HVM ireo député tao amin'ny patram reo indépendant reo misy lasa izy ndray nanao ny HVM de milaza izy fa hoe lay article 72 zany tsy miconcerné anay fa zay indépendant e tsy indépendant tsony ianao rehefa niditra antoko politique patram fa raha miala tao ianao de mipetraka indépendant siéger en tant qu'indépendant zany ny voalaza ny constitution fa tsy miditra anatina parti politique indray ianao iny mihitsy le tena hoe mamatitra palitao tena vao mamaly tsara io zavatra misy ao amin'ny assemblée nationale groupe parlementaire io tena mirépondre tsara amin'ny article 72 ary gaga raha ho sahiny HCC hilaza hoe conforme à la constitution io esprit tsy fantatro tsony hoe dans quel pays on est satria ondreo zany manao nareo mapara reo de hoe matoky aza matahotra nareo ny mena toky fa tsisy vitanao d'échéance zany d'échéance arovan'ny fanjakana arovan'ny fanjakana eo ihany koa zany le fitsabahana le tsy fanajana ny séparation de pouvoir raha tena anaty état de droit tsika tsy mifanajana satria en même temps zany ny fanjakana am'izao fotoan'izao ndraiky manao avocat ny fanjakana mibaiko tsy ary ny s'ériger en juge en avocat de tsy fantatry ny de hoe inona moa no aizany mba lalana tena hoe hirosona marina am'ilay tena hetaheta hoe tena mipetraka hoe andro mpanjakana hitokisany vahoaka na ny fitsarana avo ny lalam-pandrena na ny Antenimierampirenena na ny exécutif nefa tokony hipetraka zay ny idéal moa tsy misy akosa mo moins lay fandrina eritretra hoe mba mandry saina ny vahoaka hoe mba misy andro ekinana io zay no fanazavana ngamba inona no avy ny vondrina toko mapara raha matofilo nareo ve mieritreritra hoe mialatsiny zao ataoko amin'ny teny veny tena malaza azy vous perdez du terrain zany hoe raha ohatra ka 7 lasa 7 sisany tena ao anatiny tsy navita nametraka premier ministre nefa de constitution amin'ny côté anareo hoe article 54 tsy nisy ministre tsony ao anaty gouvernement tamin'ny mapara nefa nareo ny nametraka an'le flou teo nareo ny ady sy nanoana azy dikan'izay zany tsy manandanja tsony le mapara za aloha
ny lazana fa hoe tsy manandanja ny mapara dia everiko fa diso ihany satria io no tena hitanao ny bon grain de livret reo zay hoe ohatra hoe misy an'io akanga sisa nanamboran'io ary koa hoe mbola misy ny lalàna misy ny lalam-panondrinana izay mbola everiko fa masina ny ady atao anajana an'io lalam-panondrinana io ary koa everina koa fa mbola manana finoana ary mbola manana fahatokisana eo anatrehan'izay fitondranandraraha eo anatrehan'ny haute cour constitutionnelle amin'ilay efa tsy fahalarahana lalàna baribary tena hoe mianjaanja eo anatrehany rehetra dia miroso hatrany ny mapary amin'izany ho fanajana ny lalam-panorenana zay nampifidiny ary dia arovany sy tandrovany mandraka kehitriny fa zany hoe nisy hoa araky ny teneniko anao le maillon faible dia tao no mitrandrahana ny maillon faible anefa kosa raha ohatra ka reo maillon faible reo anie resaka hoe mandeha amin'ny alalany hoe intéressé izy aleo anie mba mijery an'le vitsy intéressant reto tena hoe miorina mijoro amin'izany atao hoe fotokevitra ampanjakana ny tena hoe tany-tandalàna sy demokrasia zany fantaniko farapara ny ramatoa filoha efa manao langage na opposant nareo nefa tsy mety miteny mazava hoe manohitra inona ny mahatonga an'izany amin'ny ny zao fotoana zao moa dia araky ny voalazako ihany tsy maintsy mijoro amin'ny fanitsiana ny lalana tokony handehanany amin'io fitondrana io zay fantatry ny rehetra na manahoana fa ny mapara no ray sy reny niteraka an'io ary iza no niteraka ny mapara ny tolona teny amin'ny 2009 no niteraka ny zavatra rehetra ankehitriny rary ny loatra raha mbola midefendre ny rafitra zay naterany ny mapara manitsy fa raha mbola mitohy ary io moa ny mahatonga hoe ny ao an-trano zaza ao an-trano miolikolika ary tena hanafay ny ray aman-dreny vao tonga ny fotoana hanehony ray aman-dreny ny tena hoe zahay ane tia ny ray aman-dreny fa raha nateraka no mandeha amin'ny lalana tokony tsy ho izy dia tsy maintsy ahitsy izay no azoko lazana zany hoe mipetraka ho ray aman-dreny le fitondrany nareo zany tsy ray aman-dreny ny fitondrany zahay ray aman-dreny le olona napetraka fa tsy rondrana tsy ray aman-dreny ny olona napetraka koa fa ara-pifidianana zay no azoko lazana azy satria ireo zay miambo ireo mpanoana azy sy ny sisa tsy nisy nampifidy azy zany reo mbola mipetraka aty aminay aty amin'ny mapara amin'ny tolona ny 2009 ny zavatra rehetra antopisiny zay fitondrana misy eo ankehitriny fa dia mijery zahay mandinika zahay fa rehefa feno ny kapoka tsy maintsy iseho izay etsika na tsy maintsy iseho ny fanapahan-kevitra izay everiko fa fanapahan-kevitra ao anatin'ny rariny sy ny hitsiny ary ao anatin'ny ekeny be sy ny maro rovina no feno ny kapoka satria tena efa mikaikaika ny vahoaka ramatoa filoha sady tsy vitan'izay fa raha ohatra hipasy zao io lalàna io ary dia ahoana zany zao tena mbola point d'interrogation ko avana raha hipasy io lalàna io dia milaza aminao fa efa karazana hafino kapoka hafino kapoka rehefa mety ideborde io zay rehetra mandinika fa teo hitatsika eo rahantsika mandinika zany rehetra zany mbola misy fanantenana ve azo apetraka amin'ity fitondram-panjakana ity fijerinao azy zay ngamba ny ataoko hoe satria amin'le hoe nareo nametraka azy zany mety tsy hoe mety manana responsabilité nareo satria nareo ara-pifidianana araka ny teninao teo ray aman-dreny nametraka n'io fitondrana io marina zany io moa dia hita ary
de tsy atory fa hita bokotra amboniny loha naiza nalehandreo olona reo sy ny mpiaradia aminy andrimatofo loha tsy mahavory vahoaka baraka niny nahazo azy tany fianaratsoa zany nasehon'ny fianaratsoa ny alaheliny tsy nahafeno stady ane io fa resaka ka io zany andrimatofo loha naiza lehany zany de io zany de tena mamiratra izy amin'ny efa tsy fanarahany vahoaka azy tsony champion de l'impopularité ka anao zany laza hoe mbola misy fanantenana ve azonao apetraka amin'io fantanino zay de anjarany ray aman-dreny ara-pifidianana angamba ny mamboatra ny sainy vahoaka zay ny fidy zay vao iverina amin'ny fampanantenany hoe fa manaofanareo miakolpa hoe tena diso zay nampametraka ny olo sa hoany misy mony namana isasany tokoa de manao hoe de mifona aminareo zay efa de nametraka olona ohatry zao sy ohatry zao nefa kosa ny efa iaraha mahita ny zavatra rehetra fa kely de kely ny fanantenana rehefa filina kely no mitana azy io ka raha ho fandanian-dalàna androany ao amin'ny Antenimierampirenena ho feno kapoka io raha ny fijeriko azy aloha fa zany hoe mbola misy fotoana angambany hieritrretany andrimatofo loha no hoe sao de lasa loatra tokoa ary zaty fa sao de mba tokony andiny tenana iverin-dalana fa tsy hihaino izay toro-kevitra fa mahanan-dalitra na lakiloso tokana na fanahy mamitaka manodidina azy fa tokony hijery tsara izy fa ny vahoaka neka tsy ao ambadika antsony tsy ao arinany tsony ny vahoaka ianiary asa amarana an'izay resaka zay tsika raha matofo loha ameko minitra vitsy ianao zany mitinana an'izay resantsika izay alohan'ny anaovana veloma eny toko tsy de manana ambarafiry moa fa ny fisaorana feno aloha tolotro anao lalatina ary de tena mampirisika sy mitsoldrano anao ny tena hoe ampiroborobo nyty asa ny fampeleza ny ty antenne ny Free FM ty satria mba manokatra ny masony vahoaka ary tena be dehibe ny mangetaeta nyty émissionnao ty ny antenne anao ty any amin'ny faritany any mampisokatria tsapa sy hita fa ianao olona tsy mba mitanila fa tena mijery ianao amin'ny fotsy miangatra ary mahasahy ny teny olona ohatran'izany no ilana amin'ny firenena de mitsoldrano anao ary de ohatra anao mandrakariva misaotra ny nampifahiny anay ary makasika moa zany ny fiasanay ao amin'ny Antenimierampirenena ao dia iveriko angamba fa raha tena Solombavambahoaka tena mijery ny tena hoe ho tomboso sy hanaja ny hetaheta ny vahoaka zay ny fidy anay zahay tsy mandany nyty lalàna ty ary mahasahy mijoro koa ny député fa tsy hatao ohatrany zazakely hoe convoquena foana ary convoquena de ampitahorina orahonana sy hotsahona tsy zany no ny fidianany vahoaka anay tompoko fa ny tena mba hoe hijoro ary de mba hamboatra ary tiray hoe mba manao assemblée nationale mba manana productivité législative fa tsy de hatao mpandray lalàna fotsiny ihany de misaotra indrindra ianiary misaotra betsaka anao tamin'izay tsodrano zay de misaotra betsaka tamin'ny resaka nentina teo saotra tamin'ny adevitra zay nentina manantenany mbola ivaniananao amin'ny fotoana hafa moa atao anatin'ny fandarana ihany koa